Miarabantsika isa-tokantrano indray amin'ity aliny alarobia faefatra amin'ny roapolo ny volana jona 2024 ity ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao eto amin'ny fahita lavitra matv. Ny fiainam-pirenena no anisan'ny horesantsika amin'ity androany ity. Marimarina kokoa dia ny fanomanana ny fankalazana ny fahaenina amin'ny roapolo jona 2024 5 taona ny folo alina malagasy 5 taona koa ny fanjakana malagasy fety pirenena eto Madagasikara izany. Izay indrindra no natonganay nanasa tamin'ity androany ity ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika sy ny gendarmerie pirenena dia atao amin'ny akavanako ato ny contre-amiral Rakoto Arso Lucien, deuxième adjoint ni chef d'état-major général de l'armée malagasy, mbola ato amin'ny akavanako ato ihany koa ny général de brigade Rakotonirina Théophile, directeur des opérations et des renseignements à l'état-major général de l'armée malagasy. Ato amin'ny akaviako indray ny général Rasoloflumen Fidèle, chef d'état-major des commandements de la gendarmerie nationale. Dia miarahaba anareo telo mirahalahy ary dia sotranareo vatrany nanaiky ny vahinay tamin'ity androany ity. Ya, dia faly miarabanao ihany koa Andriamato Marka, dia miaraban'ireto namako manamboninahitra général ataon'ny folo alina ihany koa ny tenako, ary indrindrindra faly miarahaba anareo izay manaraka izao fandarana izao ny tokantrano. Eny ary noko fa izy nitondra ny teninareo telo mirahalahy dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny votoatry ny resakitsika ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny fety pirenentsika izao, fety ny fahaleovantena ny Madagasikara 5 taona, ao anatin'izay ihany koa ny folo alina malagasy. Inona no ataoko hoe zava-baovao hoentinareo ho an'ny vahoaka amin'ity fankalazana fa 5 taona ny folo alina malagasy izy. Ya, mbola hiteny atoro moa izay telo mirahalahy fa alao atomboko na famaliana an'izay fanontaniana izay. Marina tokoa fa mankalaza ao anatin'ny fiomanana mihitsy zao izay fantatsika fa tsy ho ela dia ankalazan'izay fa 5 taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy fa 5 taona ny orenan'ny folo alina malagasy isika. Ka ny zava-baovao zany moa zany tena mampiavaka azy raha ny fahitako azy, eo ny namako mbola nampy an'izay, dia ny fiezahana ampiseho amin'ny vahoaka malagasy hoe mbola misy izany folo alina zany izay mbola azo atao hoe mijoro, na dia maro azy natao hoe feo mandeha sy ny resaka mandeha, ka izay no anisan'ny hitako hoe mampiavaka an'izay ny ampisehoana an'izay vahoaka malagasy hoe mbola mijoro, miezaka manatanteraka ny andraikitra sy adidy izay mpandraiketina azy. Eny ary ho anao général Rakotonirina Théophile, isa-piavaka azy manokana ve ity fankalazana amin'ity indray mitoraka ity? Dia misaotra amin'ny fitenenana voalohany indrindra moa ny fankalazana fa 5 taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny fa 5 taona folo alina dia tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara. Raha amin'ny folo alina manokana zany dia isy ny matso atao manomboka ny renivohitry ny distrika ka tsy eto Antananarivo. Misy koa azy any amin'ny renivohitry ny commune sasasasany izay nangataka alalana avy taminay amin'ireny olafy sy vondrona miaramila misy any amin'izareo ireny anao ny matso any aminy. Eto Antananarivo moa tsika dia ny eto Antananarivo zany no horesahako manokana mazava ho azy fa matso lehibe atao amin'ny 9 jona ny zoma zao no ankalazan'ny folo alina zany. Raha eo amin'ny lafiny ara pitsipitsy ny ara-teknika zany dia toy izao no fandehan'izany. Misy eo amin'ny 7 sy 200 sy 2 arivo zay no amindra eny Mahamasina
dia ny 5:50 sy 5:30 amin'ireo dia mandeha tongotra, ary ny 2:50 sy 700 dia andeha eny amin'ny fiara. Misy koa ny 7:10 zay manidina, satria misy fiaramanidina sy hélicoptère amin'io. Ny mampiavaka azy eny Mahamasina dia isy amin'ity ny atao hoe fampisehoana amin'ny alalan'ny hélicoptère, ny atao hoe descente en hélico, zany hoe ahoana ny atao raha ohatra ka misy takarinaina ka anala takarinaina amina toerana anankiray, dia ireo zay efa zarazara ato amin'ny tafika dia ny amin'ny premier RFI, ny deuxième RFI sy ireo zarazara ao gendarmerie-pirenena dia ny GS6 no anao an'izany fampisehoana zany. Mazava ho azy moa fa ny Afomanga dia isy ny 5 jona, ary tsy any amin'ireny vohitra ny faritra ihany fa tamin'ity indray mandeha ity dia nanome ny toromarika indrindrindrindra ny eo anivon'ny primature fa misy hatrany amin'ireny vohitra ny district. Hoanao hitodika aminao général Rasolofo Lumene hoe manao ahoana kosa ny hoe ny fandriam-pahalemana ataoko ny fampandriana fahalemana ao anatin'izay fankalazana ny 5 taona ny fahaleovan-tenany Madagasikara izay. Ny lohahevitra ny fankalazana ny 5 taona ny tsingerenan'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara, ary 5 taona ny foronan'ny folonda malagasy dia ny hoe fitiava-tanindrazana, ny fihavanana antoky ny fampandrosoana. Izahay ao anatin'ny foloanda dia ao anatin'ny vahoaka, ny alahanareo zay, zanakareo zay, anatahanareo zay, ary ray aman-dreninareo, ka ohatrany te aprisika hoe satria efa betsaka ny fandraisana andraikitra zay raisin'ny foloanda amin'io andro malaza io, dia maprisika ny rehetra mba ho tonga tsy ao anatin'ny tahotra, ankalazantsika ao anatin'ny filaminana nyio tsingeritaona fa 5 taona. Ya zany hoe afaka matoky mandro fahalemana ny vahoaka, afaka matoky ankalazana zany fety, afaka matoky ao anatin'ny hafaliana, anatin'ny totorepika. Ary ny fahendrena moa ilaina ny fahendrena na avy aminay taty amin'ny foloanda, fa ilaina koa ny fahendrena avy amin'ny vahoaka. Ny marimarina fa efa misy fipetrana raisina zany, fa ny marimarina fa tsy isy olona sanatrian'izany ho avy eo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, miaraka amin'ny zavatra maranitra teratosa. Zany hoe misy aya kely zay ny anomana? Tsy misy ny aya, fa kazany io moa adidin'ny foloandrano ny taiza vahoaka dia vala zay ny antony lazana melo. Eny ary hiditra amin'ny votoatin'ny resaka hiditra lalinalina kokoa tsika, anisan'ny tsy azon'olona matetika ity andraikitrareo hoe folo alin-da, gendarmerie pirenena, ny tafika, inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany. Ka tiako hazavainareo hoe inona moa ny lanjan'izany, indrindrandrindra ty teboka anankiray ity hoe le président de la République et le chef suprême des armées. Izy io matetika betsaka ny fandroritan'ny olona, indrindra ny eo amin'ny resaka politika, an'izay ataoko hoe titre na hoe voninahitra anankiray izay napetraky ny vahoaka amin'ny olona mpitarika azy. Tiako hazavainareo misimisy kokoa zany zay hoe inona ny lanjan'izay, ary inona zany lanjan'izany hoe tafika malagasy, inona ny lanjan'izany hoe armée malagasy zay. Ya mahafinaritra be le fanontaniana, satria hitako hoe hitarehana ny sain'ny mpiaino mba fantatra bebe kokoa, tsaratsara kokoa nikasika an'izay hoe inona ny lanjan'ny folo alin-da zay. Raha tsarotsika tsara
raha vao hoe niverina ny fahaleovan-tena raha raisiko avy any amin'ny tantara niverena ny fahaleovan-tena tamin'ny enimpolo sivanjato sy arivo dia anisan'ny natao voalohany any hoe ajoroy ara ny folo alin-da satria zany fahaleovan-tena vao miverina zany raha tsisy mpiaro izay zany le atao hoe symbole raha miteny frantsay dia ohatrany hoe zavatra mitongilana ihany zavatra tsisy mpiaro fa dia ajoroy ara ny manda mba zay ny atsoko azy mba hahafana miaro an'izany fahaleovan-tena vao niverina zany zay zany ny anankiray anisan'ny azoko amalinan'izay eo amin'ny lafin'lay hoe inona moa zany hoe filoham-pirenena lehibe faratampony filoha faratampony folo alin-da zany raha mandray atao hoe ao amin'ny lalàna 750 tsipika aotra 750 zao hatramin'ny 550 sivanjato sy arivo dia voalaza mazava ao tsara mihitsy hoe zay lazainao zay hoe ny filoham-pirenena no filoha faratampony folo alin-da io zany amin'ny teny frantsay dia hoe io le lalàna lazaiko teo dia mikasika ny organisation de la défense zany eto Madagasikara mialatsiny amin'le teny frantsay dia izy io zany milaza an'izay tokoa ny tena antony anankiray lehibe mety maro ny antony eo ny namako mbola mety anazava zay mety antony fa rehefa ampiasa ohatra ny tafika malagasy amin'ny ankapobeny na amin'ny apahan'ny filoham-pirenena indrindrindra hoe amoaka azy andehanao hiraka ny velany dia izy no manapaka an'izay rehefa avy ny fampiarana tamin'ny solombavam-bahoaka dia izay zany no anisan'ny antony hoe satria izy mandray an'izay fanapaha-kevitra zay hoe ho alefa tokoa ve ity tafika malagasy ity na ny ampahany na ity folo alin-da itya dia anjarany mandray an'izay fanapaha-kevitra zay dia anisan'ny antony ny antsona azy hoe izy moa zany no anisan'ny andraikiny zay zay no mahatonga azy hoe filoha faratampony folo alin-da amin'izy io zany a mahafolo faratampony folo alin-da azy moa dia voafaritra izy io voalohany dia mamaro sara dia nilalako hanorenana nilalako hanorenantsika hatramin'izay a ary na nilalako hanorenantsika zay natsika amin'izao ary a dia misy eo amin'ny andininy fahenina dimapolo zay milaza fa ny filoham-pirenena no filoha faratampony folo alin-da izy miantoka ny firaisankina ny folo alin-da ary manana fitaovana izy a dia natao hoe amin'ny teny frantsay moa dia ny haut conseil de la défense nationale na ny filan-kevitra mono momba ny fiarovam-pirenena io filan-kevitra momba ny fiarovam-pirenena io a zay hoajorotsika atoato a dia io no fitaovana iasan'ny filoham-pirenena ma filoha faratampony folo alin-da azy izy koa no manendry zay tompony andraikitra ambony atao amin'ny folo alin-da any amin'ny filan-kevitry ny minisitra na koa manendry any tompony andraikitra ambony atao amin'ny folo alin-da isolo tena ny folo alin-da any amin'ireny firenena any ivelan'ireny akoatran'izay araky ny efa voalazan'ny amiral le fitra faharoany lehibe ny atamajoro général teo dia misy ny lalàna 750 aotra 20 tamin'ny 5 janoary 5 ao a dia manorotsorotra inona daholo ny andraikitsy ny mpitondra rehetrarehetra manomboka amin'ny filoham-pirenena eo amin'ny resaka fiarovam-pirenena dia efa voasorotsorotra ao a ny andraikitsy ny andriamanto filoham-pirenena amin'ny maha filoha faratampony ny folo alin-da azy manana nampiana kely misy azo nampiana kely a rehefa mifonona ny firenena anankiray ohatrantsika zany verina ny fahaleovan-tena dia ny zavatra ny seo voalohany misy ny filoham-pirenena misy ny sainam-pirenena misy ny hiram-pirenena ary misy ny folo alin-da reo zany tsy misahaka tamin'ny voalohany zany reo ny fonona voalohany ary firenena amin'ny ankapobeny firenena tsy manana folo alin-da zany a azo atao hoe firenena apokaty ary ny matoa zany le filoham-pirenena natao hoe filoha faratampony folo alin-da taratry ny tandalàna zay zavatra zay ary le filoham-pirenena androm-panjakana ny olona manko indrindray mieritreritra hoe efa filoham-pirenena dia olona foana
fa amin'ny voalohany izy androm-panjakana aloha izay petrahana olona amandrom-panjakana zay a le filofa tapony filohan-da tsy voate ho généraly tsy voate ho amiral ao anatin'ny tantara-pirenena malagasitsika filoha-pirenena filofa tapony filohan-da de nisy mpampianatra instituteur, nisy généraly, nisy amiral, nisy professeur amina médecine, nisy opérateur économique sisy tsy voate ho général zany le filoha faratapony ny filohan-da amataratry ny tany-tandalana azy a de hita hoe raha ohatra ka civily ny filoha faratapony ny filohan-da midika zany fa anoany ny fahefana civily no mibaiko ny fahefana miaramila. Io indrindritsika zao somary ataoko hoe isy lafin'ny politika kely le resaka satria anao jiritodika ny fandraisana andraikitry ny tafika sy ny folo alin-datsika teo amin'ny tantara-pirenena tao anatin'izay 5 taona zay nisy a ataoko hoe manamboninahitra ambony mitondra ny firenena tamin'ny 2 tamin'ny 5 ka hatramin'ny taona 1 nisy ny général maromaro, nisy ny amiral Ratsiraka Didier, teo ihany koa nisy ny andraikitra raha tsy ahivitsika kely tamin'ny 7 dia fotoana vitsy moa zany mitondran'ny amiral Hippolyte ny firenena izay nafindra moa le izy par voie d'ordonnance avao. Nisy izay ataoko hoe ary teo ngamany anisany hoe nilazako hoe somary napisy an'le tsy fananany olona fitokisana teo amin'izay hoe folo alin-da zay hoe nisy menasina pronunciamento zany hoe ataoko hoe fivadiana ataoko hoe mbola tsy tonga zay toe-javatra zay fa nisy le hoe fivadian'ny folo alin-da teo amin'ny gouvernementa zay misy na hoe ampitondra zay misy ho anareo inona na tonga an'izay teboka zay ary ahoanany hoe tokony amahatsika an'izay olana zay hoe ataoko hoe interférence na hoe nisy fifaneraserany tontolo politika sy ny folo alin-da malagasy ahoana ny amerenana an'izay hoe fampisarahana angambany ny tontolon'izay folo alin-da zay sy ny tontolon'ny politika azo atao ve zay? Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana ary tena mahavelom-bolo mihitsy ny mamaly an'izay fanontaniana zay satria zay fanontaniana goavana anisan'ny goavana eto amin'ny firenena moa zany fanontaniana petraka ao zany. Sika moa olombelona raha ny tena izy moa misy daholo ntsika mametraka lalàna foana fitsipika ao anatin'ny fiarahamonina ninona karazana fiarahamonina na fiarahamonina miarabily io na fiarahamonina civily io na fiarahamonina mpivavahana io raha izay no jerena dia tokony ho tsotra kely le izy hoe inona ny fitsipika ao anatin'lay fiarahamonina misy raha raisiko sy ny fiarahamonina miaramila dia mazava tsara ny fitsipika ao anatin'ny lalàna 9 sy aotra 7 kasika ny statut général ho an'ny folo alin-da zany. Za tsy manatotanisa aloha eto hoe firy moa no manaraka an'io zay voalaza ao toraka izany koa zany ireo didy zay miaraka amin'izay décret zany ka eo mihitsy no olana hoe inona no andraikitry ny folo alin-da zany zay zany voalohany natao ve izy anonga-panjakana ohatra na amin'ny anaran'ny tenany manokana na avy atao ambadika misy manosika na misy miantso fantatra ny valy zay fanontaniana zay inona ny andraikiny
ny andraiky moa zany mazava ho azy a dia ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena, ny fitandrovana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fiarovana nyty firenen'ity tsy ho isobanga na isy ampahany lasan'ny olo-kafa na firenen-kafa. Ka tsotra lizy amin'izay karazana famaliko azy zay fa io moa amin'olombelona dia be dia be ny zavatra mitranga. Eo a tsy afenina fa zava-misy zany fa tsy hoe zavatra afenina ny fampiasana ny tafika na ny foloalin-da mba hoentina ampiasaina mba hahafahana manao politika ohatra, manao politika etreretinao manokana. Ka eo anatrehan'izay zava-misy zay a indraindray sarotra ho an'ilay foloalin-da ny manaraka an'ilay fitsipika zay efa fantany ny anarany io, fa amiko a raha tena manaraka tsy ny foloalin-da irery ihany fa ny mpanao politika zany raha mahafantatra hoe tandrazana nge no jerena, inona ny tokony atao fampandrosoana ny tandrazana no atao. Fa amin'izao fotoana izao mantsy a ohatra nysika ohatrany hoe tsy miady, ny aditsika manko zao dia hoe ny loza ara-boajanahary, ny valala sy ny cyclone sy ny tondra-drano, fa tsy hoe misy tonga dia manafika tsika dia eo tsika ny raisina. Zay angamba no matoka atsika ohatrany hoe variana amin'izay hoe zavatra tsy aza amintsika ihany no eto, fa tokony eritreritsika hoe tonga atao tsaiko zao ohatra za zao tsy mieritreritra mihitsy hoe tsy hiverina nge zany mety misy mety hiteny hoe afafo zany resaky amiral zany tsisy milaza amiko mihitsy hoe hiverina zany fanjanahantany zany nge afaka 10 taona ohatra ka raha malemilemy tsika tsy mieritreritra ny fampandrosana ty firenen'ity dia mety ho tsika indray ny voazanaka indray afaka 100 taona na afaka 10 taona ny taranakitsika zany. Ka tokony mba hifampitaiza amin'izay zany a isika ao ny vahoaka, ny mpanao politika, ny foloalin-da hoe andao a ity firenen'ity no jerena fa tsy ny tombontsoa manokana na ny tombontsoa akaikikaiky io, satria ny taranakitsika ihany nge no vomafy eto hoe inona no Madagasikara ho velantsika ho azy. Ka za miverina amin'izay foana hoe ny fiezahana anaraka ny fitsipika sy ny lalàna misy no hitako, na ny miaramila io na ny foloalin-da io na ny zandary io dia ny tafika moa zany anatin'ny foloalin-da daholo moa zay dia raha samy miezaka manaraka ny tandrifiny avy ny tokony ataony dia mino fa makany amin'ny fampandrosoana sisany tena adygoavana sy ifanaovana samy mandray anjara-dao satria samy hery velona amin'izay fotoana zay. Fa samy variana eto sika mijery hoe io fa lasa manao politika amin'ny foloalin-da, ny mpanao politika moa fa manao politika raha teo dia hitatsika moa zany zao zava-misy ina no akon'izay atreto aloha nisy tombotsoa ho an'ilay firenena ve raha ny firenena ny jerena. Fa raha variana eto sika za zao tafika an-dranomasina dia manana ohatra milaza na io ranomasika faro-dranomasika iny ho alain'ny olona io raha variana eto sika afaka 10 taona 10 taona raha tonga tokoa moa no mahery noho itsika ka miteny hoe tsy ala eto fa ataovy izay ataony lahy tsy eny tsy afaka no inina raha ohatra ka tsy mieritreritra hampandrosany ty firenen'ity anana azy tokony anantsika fa atsika miaro azy izay zany no mety ho lava be ny tiako tenenina fa janiko hatreo aloha manjary tsisy olazaina ntsony reto namako reto manana olazaina oy any mialatsiny ohatrany somary novatambatana ny teny izay ato anatin'ny foloan-da anisan'ny sotoavana lehibe zany dia vao niditra any amin'ny akademia miaramila dia ampianarana an'izany hoe fitiava-tanindrazana ary vao miditra ianao amin'ny akademia miaramila io dia misoratra amisora baventy hoe hoany tanindrazana. Ny dikan'izay zany tsy malala amin'ny voalohany amin'ny akapobeiny tsy malala zavatra hafa zay afa-tsy ny tanindrazana, fitiava-tanindrazana. Dia ohatra ny te-aprisika ny ianao moa niteny teo hoe miditra resaka politika kely voatery miditra resaka politika kely tsika marina mihitsy zay te hametraka hafatra ho an'ny mpanao politika malagasy sy ny rahalahako anatin'ny foloan-da. Ho an'ny mpanao politika dia mangataka tanandroy zahay
mba amelany zao hoe petraka tsara any amin'ny lakazerina any zay tsy kitikitiana amin'ny resaka raha politika ho an'ny rahalahako anatin'ny foloan-da tokony ho petraka ny lesona azo raisina avy amin'ny onik'izy matetika ny seto amin'ny firenena ohatra anankiray amin'izao fotoana zao neka misy miaramila misy zandary neka nitatra amin'ony raha politika hony mbola misy any mpigadranany lesona lehibe ne zany izareo mpanao politika efa vototra daoly enao ao anatin'ny foloan-da mitratra farana any mpigadranany lesona lehibe tokony raisina zany hoe aveloany raha politika ho an'ny mpanao politika itsika janona ny lakazerina ary mila mieritreritra tsara ny mpanao politika alohan'ny antsony ao anatin'ny foloan-da saripady ny foloan-da satria manana fitaovam-piadiana rehefa manana fitaovam-piadiana zay saripady mety vadika zavatra mamofady ny zavatra iseho raha ohatra ka mivilana ny fieritreretana ny fampiasana ny foloan-da zay no teny kely mba tiako lazaina Andriamato Marc Antoine. Sotranao général Rakotomiriny inona no afaka hoe anarenantsika an'izay? Voalohany reo dia tsy verina amin'ny zavatra ifandraisan'reto namako roalahy reto ny tianao atongavana matsy dia naninona anareo tamin'ny 2002 nisy ny zavatato dia nisy ny nandeha tary naninona tamin'ny mars 2009 nisy an'ireny ny tsara fantatsika dia zao naninona aloha am'izao ny mpanao politika ny akapobeeny dia tsy de mila foloana matanjaka zany rehefa filaron-da mizarazara satria zay mety amin'ny tombotsoany zay ve nefa ny tombotsoan'ny firenena tombotsoan'ny taranaka ratsy zay izay koa ve nefa mahampatanjaka anay foloaron-da araka ny tenin'ny général Lumaine teo hoe vao niditra tany amin'ny akademia miaramila zay dia nisoratra hitanay voalohany reto tonga de hoe ho an-tanindrazana ka izy io moa matoa tonga tamin'ireny dia nisy ny zavatra nisy teo aloha zay lesona efa nisy efa ny baribary zay tsy azo hoe etsika resaka eto amin'ny fahitalavitra eto dia ho tapitapenana fotsiny ny foloan-da zany tao anatin'izay 5 taona zay dia nisy ampahany nisy ny fanaovana tafiditra tamin'ny resaka politika tamin'ny repoblika voalohany moa mazava ho azy fa tafiditra tamin'ny resaka politika ny vazaha zay ny vazaha nandranaka atsika tamin'ny repoblika faharoa dia voasoratra mihitsy ao anatin'ny boky mena na ny fototra iorenan'ny révolution socialiste zay lany niaraka tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 20 décembre 17 fa ny miaramila dia mpitolona manao fanamina dikan'izany zany efa nanana loko ny miaramila dia nanaraka an'izay lay loko politika ny miaramila teoriana nefa rehefa nisy reny fihetsiketsehana tamin'ny 20 sy ny rivotra rehetra netin'ireny dia niezaka zany natsoaka ny foloan-da ao anatin'ny politika nataoko amin'ny teny frantsay hoe dépolitisation nanomboka izy tonga tamin'ny fananganana ny sata amin'ny feanay na ny lalàna zay nitenen'ny amiral teo hoe ny lalàna 720 tamin'ny 6 décembre 770 zay efa mametrapetraka araky ny lalàna hoe ireto zao ny faritra ahazaony ny foloan-da manao politika fa nisy fanaovana politika ny tena fototsy ny satany foloan-da nefa moa le tarazo mbola ao ihany na de eo ary niezaka zay natao ny mpitondra mifandimby indrindrandrindra tao amin'ny tompona andraikitra atao amin'ny fiarovana sy ny fibaikona na tao amin'ny nivon'ny tany nivon'ny gendarme rem-pirenena dia mbola misy tonga tamin'ireny zavatra reny tsika inona no tandrona ny tandrona dia tsy isiny ny resaka politika anatin'ny foloan-da voalohany dia miankina be lehibe amin'ny mpanao politika io
faharoa koa nefa dia miankina aminay a raha ohatra izahay a ka tena manaraka atsakana sy andavany a ny fitripifehezana izay mifehanay a satria dia didy mpandrakana moa fitripifehezana mifehanay fahatelo miankina amin'ny akapobe misy eto amin'ny firenena io satria ny lalana sy maintsy andehanana zany a dia ny fialana amin'ny politika na atao amin'ny teny frantsay hoe dépolitisation tsy ho vita ao anatin'ny 5 taona koa na 10 taona zany dépolitisation zany fa mandeha tsy kelikely ary zany miezaka ataony eo amin'ny fibaikona amin'izao fotoana zao io koa nefa dia soroko fa miankina amin'ny fandrarana ny firenena amin'ny akapobe mihitsy satria mandeha ilo raha ny folo alinda ihany nanao an'izany dépolitisation zany fa aleo dia hosorona fa ny administration publique eto Madagasikara mihitsy no mila anaovana ny dépolitisation io dia manaraka ho azy fotsiny ny eo amin'ny folo alinda fa tsy tokony andeha ilo zany hoe afatra ho an'ny mpitondra moa zany fa mety hoe volonté politique ihany koa ilaina ao anatin'izay teboka maromaro zay niantso ny mpanao politika nareo teo dia inoko fa tonga any amin'izareo ny afatra fa anisan'ny teboka iray ihany koa ty fivoahany reto are-pirenena tato ato ny resaka andramena moa anisan'ny tafiditra tao anatin'izay tao anatin'ity ataoko hoe eny taona farany ity dia anisan'ny naoraka eo teto amin'ny firenena ny trafika na bois de rose ny resaka hoe fitrandrana volamena tsokosoko ireny teboka reny ve midika zany hoe somary hoe défaillant zany ny fomba zany hoe tsy mahomby ny fomba etsika miaro n'le firenentsika sy ny hoe miaro ny fananatsika samy malagasy eto Madagasikara ya eto aloha Andriamatomarica dia soritako fa tsy hoe mitifitra nizaniza fa zava-misy no resahana miresaka andramena ianao izy io moa zany raha fahafantarako azy amin'ny ankapobeny a tsy maniry eny amin'ny morontsiraka izy io fa somary aty anatinatiny nositsika ty no maniry resaka fijoroana io resaka fitiavitanandrazana foana io hoe raha samy mandray ny andraikiny a ny tompona andraikitra resaka ala moa io zany resahana tsy tonga eny amin'ny morontsiraka akorange io hoe tsy tonga eny amin'ny toby mpiatsonan'ny sambo akory io fa raha voafe io raha mandray andraikitra hoe fehezitsika ty sady efa misy lalàna nge mivoaka hoe raha tsy tisa mbola mitombony zay lalàna zay mbola manan-kery hoe tsy azo atao tsony manapaka na mitrandraka ity andrameny ity raha tsy diso mbola mipetraka zay fa zany hoe ino zany maolombelona dia mandeha ihany tsy fanarana ny lalàna ka averiko ndray mandeha raha mandray ny andraikitra ny tsirairay mety misy milaza hoe tsy ampy ny fitaovana tsy ampy ny vola fa io moa fandraisana andraikitra ao anatin'izay daholo dia tsy tonga tsy miasa akory ny olona miasa eny amin'ny faridranomasina ohatra hoe zahay zany ao amin'ny tafika an-dranomasina na nitafika na trano filamina amin'ny ankapobeny na zandarmy io na polisy io na tafika io fa efa voageja efa voafe aty an-tanety le andramena dia manao asa hafa ndray zay na manao hirakafa fa matolo izy tonga any amin'ny morontsiraka tonga eny amin'ny asiranatsambo dia misy tandrametaka ao zany na misy fanahinina ao misy tsy fitiavan-tanindrazana ao hoe nahoana moa no arena salamireny no lasa ohatran'iny io moa mazava ho azy fa tombontsoan'ny misy manana tombontsoa izy io fa iverenana foana zay fitiavan-tanindrazana zay zay voateny ao anatin'ilay loahevitra amity fankalazana ny 520 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara ity sy ny folo alin-da ka zay angamba no azoko amalinan'izay hoe io tsy voatery ho tonga ario fa rehefa voafe io raha tsy ampy ny fomba hifehezana azy afaka iarana midinika gne eo ny zandary eo ny polisy eo ny afaka manampy ny tafika hoe ahoana ny fehezana azy aty an-tanety fa mifangaro adolo moa zany ny atao hoe tsy firarahinan'izay fitiavan-tanindrazana zay ny tena marina raha tsorina dia lasa ohatran'ny hoe baranany lasa hoe mandeha any amin'ny tombontsoa manokana ny fikarakarana ny fandrarana n'ilay
ohatra anankiray moa ndrasina atao hoe andramena ny resahana iny ary manana kelikely ny gendarmerie pirenena oy satria misy andraikitra ny gendarmerie any amin'izy io a hoy za hoe ny rafitra zany misy tsy mety ary tsy misalasala no milaza hoe misy mpamatika atsika malagasy mpamatika tanindrazana tsika io anatin'le hoe fitiava-tanindrazana zay nampianana an'le fitiava-tanindrazana zay de ohatrany malahelo ny tena milaza hoe tena misy mpamatika tsika malagasy tsika malagasy ihany ny mamatika ny tanindrazantsika satria tsy tonga any amin'ny firenena any Andilam-bato any rem-pirenentsika io na ny volamena na ny bois de rose sy ny sisa tsy tonga ho azy any fa misy malagasy manampy ro mpandika lalàna ro mpanao trafika ro hoy zay atao hoe le rafitra misy ny tsy mety a maka ohatra satria ao anatin'ny gendarmerie misy mpiasa-mpanjakana sasany rehefa matratra mpandika lalàna atao hoe verbalisateur manao le procès verbal de misy lamandy ohatra alohan'le mpandika lalàna vao afaka izy a de mahazo anjara anatin'le lamandy io a le agent verbalisateur raha mandeha Madagasikara tsika be da be ny andramena tratran'ny zandary stoke faharoa andramena tratra ro tsy nahazo ny gendarmerie na de ariary noho n'iny noho le rafitra tsy mety be da be ny volamena tratra tany Majunga teo vaty ny tratra ny gendarmerie nahazo vola be tamin'ireo ve ny gendarmerie rehefa nalefa tany amin'ny tribunal na nalefa tany amin'ny ministèren'ny mine le volamena zay ty tanindrazana sampotra mpandika lalàna fa rehefa avy eo tsy hitanay hoe aiza ny mana amin'ny amnistie mety sarotra ny amiralina ny isoratena ohatrany voatango de aloha zany ilaza azy zavatra magaga zany a hoe itsika nosy lehibe fatelo eran'izao tontolo zao manana 9 ny faridranomasina 9 kilometatra de firy ny sambo ananatsika de miverina am'le teninao hoe hatram'izay ve le volonté politique ny mpitondra ve ny tsy ampy nefa mahazava ho azy fa raha vao mahazo manana sambo rona telo fotsiny ny tafika ny dranomasina malagasy a de efa mety ho sahirana be da be ny mpamatika tanindrazana sy ny mpanondrana antsokotsoko ary pirenena malagasy a no tratra ary efa vonona am'izany eny misy firenena dehibe efa milaza hoe vonona am'izany anome mamepona sambo ho atsika be da be ny vonona am'izany ahoana zay Andriamato directeur ny opération et renseignement misaotrabetsaka fanampinena azy miraha teo za moa tafika tanety a nefa nay zany tsy hoe andeha solovavany amiraly amin'ny tafika ranomasina ny fiarovana eto amitsika zany raha ny tena marina de tokony to tiany ranomasina vao iana misy dinidinika mikasika ny fiarovana zay a natsehanay tony nahitanay atotanisa hoe ny very amin'ny aretrika no ny tsy fahaizatsika miaro ny arena-dranomasina isa-taona eto Madagasikara dia eo amin'ny 700 millions de dollars fitondrato tapitrisa dollars isa-taona arenan-dranomasina very zany amin'ny tsy fahaizatsika miaro ny arena-dranomasina de ny zavatra apetraka fotsiny zany tao anatin'io dinidinika mikasika ny fiarovana io de hoe totsy ny ampahafolony kory a ny ilay mitafika an-dranomasina de fa manana fitaovana ilaina izy tsy hoe zay no ampy fa azahoany a miaro a ny sisin-dranomasitsika itsika
manana sisin-dranomasina zay tena manan-karena satria ananatsika ny plateau continental, ananatsika ny zone économique exclusive, ananatsika ny littoral zay eo amin'ny 5,000 na 9,000 kilometra eo zany rehetrarehetra zany zany ny arenantsika mitodika any an-dranomasina, ny fiarovantsika koa zany dia tena tokony hitodika any an-dranomasina. Zay moa zany ny fanantony mba azoko mena ao anatin'ny resaka dinidinika mikasika ny zavatra. Zany hoe rehefa tonga ny rehefa tsy voasakany ity an-tanety araka ny lazainy amiral tao zany ka tonga any an-dranomasina dia tokony hanana n'le fitaovany mihitsy any an-dranomasina dia efa natsidika tao moa zany hoe tsy handany firy amin'le arena very kory dia mitombo ny fampitaovana mitafika an-dranomasina. Amin'ny toerana maro samihafa dradradrainy mpanao politika hatramin'izay ka hatramin'izao fa hoe ny fandriampahalemana, ny filaminana no fototry ny fampandrosoana na ny velana ito toerana indrindra to toerana dradradraina zany voaingana zany ny dradradraina de mba hitarafana ny tena fahavononana ny mpanao politika am'izay lafin'izay de hoe raha ohatra ka ny fandriampahalemana sy ny filaminana no fototry ny fampandrosoana, ny fandrosoana de firy isan-jato ny budget mpanjakana aza no atokana amin'ny fandriampahalemana. Fa ohatra kely loatra de kombaka bava fotsiny zany, hafa ny lazain'ny vava, hafa ny lazain'ny tany, kombaka bava. Tokony de ajainy tokony izy raha ohatra milaza atsika fa hoe fandriampahalemana sy ny filaminana no fototra fandrosoana, de andrositika ataovy zay matsaratsara ny folo andanao, ataovy zay hitiavan'ny vahoaka ny malagasy ny folo andanao ahafahany miasa tsara. Zany hoe any zany mbola misy teboka ray ihany teo amin'le budget zay tokony hidivan'ny gouvernement sy ny député ihany koa ao anatin'izay. Zao matsy tsika zany mieritreritra foana dia miteny hoe na mpinam-bola reo folo andaro fa mandany ny vola mpanjakana sy ny sisa omeko atotanisa foana ihany zany itsika asa namba fantatsika fa eo amin'ny atao hoe produit intérieur brut dia ny vola atokany fanjakana ho an'ny fiarovana dia 250 tsika amin'ny firenena 350 nanaovana fanady adiny Islande ny orinatsika dia raisitsika amin'izany moa zany fa zany hoe firenena moa amin'izao fotoana zao eo ihany amin'ny resaka amin'ny fahantrany dia ohatran'ny hoe raha vao maka mijeritsika dia nareo minam-bola nareo zao mety tsy ampy koa lay serasera avy aty aminay andeha hanazavana amin'ny rehetrarehetra hoe zao daholo ankeny ataonay zay moa fantatrareo ihany fa tsy de mba be resaka na be teny nahita lava tabataba etseroa dia ohatran'ny hoe tsy manana fanazavana omena dia ararotina ihany zany zao fiakarana eto zao solotenany eo amin'ny folo amindafa zany amin'ny zava-misy tsy itsika ny firenena faharoa amin'ny 20 amin'ny firenena teo amin'ny 20 amin'ny fandanina ny vola mpanjakana atokana ho an'ny fiarovana. Anapikely am'le isorako ny général Kotsonirina moa zany le lazainy teo hoe tokony mitodika amin'ny ranomasina ny fiarovam-pirenena. Tsindriko kely tsy midika akory zay sao de misy diso fandraisana manko ny zay mahafantatra an'izay zay eto fa mety misy diso fandraisana hoe ny tafika an-dranomasina ihany hoe zany no ampandrosoana mba ahafahana miaro ny ranomasina. Tsy de zay loatra le izy fa la hery velona atao amin'ny folo alin-dahy mihitsy zany no atodika makany ny raka-panaovina azy, tsy hoe io ihany fa anisan'ny tsindrina io zany, na zandary io na tafika tanety io na tafika an-dranomasina moa zany le tonga fitenena hoe zay moa zany akaiky volany feloary na tsy maintsy tafiditra ao, na tafika anabakabaka io. Misy manko rehefa mieritreritra nyty ranomasina ity de sambo foana no ao an-tsainy, fa na tafika anabakabaka io na tafika tanety io na zandary io dia anisany manana anjara lehibe amin'ny fiarovana nyity nosondrazana ity ary afaka omena asa zay mifandraiky amin'izany fiarovana ny fari-dranomasina zany. Fa aoka tsy ho diso hevitra hoe andraikitray manokana io matafika an-dranomasina manokana moa zany
fa ndraikitry ny herivela rehetrarehetra raha nytafika sy ny gendarme zany resahana na ny polisy aza de azo mena ndraikitra foana amin'ny resaka ranomasina io ka zay ny tiako tsindrina hoe mety zay ngamba no mahatonga ny olona tsy taitra fa tokony ho fantatra mbola tsy miresaka vahoaka fa vahoaka mazava ho azy ao anatin'izay fa raha ny filohandany resahana de manana ndraikitra daholo manana anjara na mivantana na ankolaka amin'ny fiarovana ny arem-pirenena zay mivoaka amin'ny ranomasina ny fari-dranomasina io satria tia fa fantatra ndrehetrarehetra fa ho an'izay mety mbola tsy mahalala fa tokony asiana fandiniana lalina mikasiny io ranomasina io satria rehefa lany tokoa moa zany ary tsy maintsy ho lany rena zay aty an-tanety io na ty akibon'ny tany aiza moa nitodika ny firenena anankiray tsy maintsy any amin'ny ranomasina ihany any amban'ny ranomasina any manko mbola misy arena any ary tsika inoko fa mbola betsaka ny arentsika ka tokony hoetreretina ihany fampandrosoana fanamanana arena ianao ka tsy manana fitaovana sy hery entina mitrandraka azy fa mety mbola olo-kafa indray no anambakanao de mety eto ihany koa tsika niraisina raha ohatra ka tsy manana an'izay feny am'izay resaka zay a de ozy aho hoe ny hoavin'ny tanety a de any anatin'ny ranomasina ohatrany hoe géostratégique be zany resaka zay fa azavay kely a aklazain'ny amiral teo a ho lany le inona moa le arem-pirenena aty an-tanety na ny pétrole na ny volamena na ny tsy maintsy ho lany io anyorina any fa any anatin'ny ranomasina any mbola misy pétrole mbola misy module métallique mbola misy gaz zay ny mahasaritra ny aditsika fifandiratsika amin'ny frantsay amin'reto Élysée Pacha reto Juan de Nova matono frantsay mifikitra mitazona andreo ao le arena arem-pirenena amin'izao fotoan'izao fa tsy maintsy ho lany ny ambadibatika any aty an-tanety de zay ny mahatonga atsika miady aminy hoe anay io izy milaza hoe anazy io izay heritsika zay raha azoko tsara ny tenin'ny amiral tato de andraikitry ny rehetra ny ataoko hoe fiarovana zay fananam-pirenena zay inona ary ny heritsika tokony hoentinareo avy eo amin'ny folo alina ary inona kosa ny andrasanareo amin'ny vahoaka malagasy entitsika hitondra an'izay hoe fiaraha-misalany ty resaka fiarova-pirenena ty fa tsy hoe adidiny mpanao gazety irery na adidiny gendarmerie irery na adidiny tafika irery oentiko mamalan'izay fantaninao zay za zany mieritreritra hoe mino fa mieritreritra an'izany ny ao amin'ny fianabazam-pireneny fa raha sendra tsy sanatry tsy nieritreritra izy de atombokany mihitsy nyo resaka ranomasina io tsy fantatro na ino moa fa filazako ihany hoe tsy haiko na le zay nety tamin'ny fotoan'androny tamin'ny andro fampanjaka ramponomerina moa loha nilaza hoe ny ranomasina ny valam-parihiko resaka ranomasina tsika moa zany izay manodidina atsika eto dia hoe valam-parihy fotsiny zany le ranomasina fa ny akoatran'izay tsy de misy ilana azy fa am'izao fotoana zao mahatsapa ny tsirairay hoe inona moa mety holanjan'io ranomasina io amin'ny akapobeany fa tena manan-danjo io ka tokony atomboka hatrany amin'ny fampianarana fanabeazam-pirenena mihitsy ny fampahafantarana zany ranomasina zany hoan'ny zaza malagasy arakaraky ny isindrotany klasy moa zany hoe ina indray no lazaina ato amin'ny klasy zao sy ny sisa hatrany amin'ny fampianarana ambony ampianarina zany le taranakitsika hitodika hafantatra bebe kokoa hoe inona moa zany ny ranomasina zany inona no azo am'izany fa matetika ohatrany mbola tsy taitra am'izay le olona satria tsy ampahafantarina azy le izy fa ny fantany de hoe rehefa maka rivotra rehefa vita ny fianarana de natao angalana rivotra ny amoron-dranomasina fa tokony ho fantany hoe ngeza be ny zavatra ao anatin'io ary araky ny teny général teo isorako azy ny lazan'izay hoe ny hoaviny tsy Madagasikara ihany fa ny hoaviny ty ataontsika hoe globe ty zany ty tany fietrantsika ty de ao hoe zay ny mahatonga ny firenena tsirairay tsika mety mbola variana fa ny firenena tsirairay nge zao de efa makany am'izany fitodiana amin'ny ranomasina efa elaela ihany maka ohatra zoko be anankiray vahiny a frantsay général de Gaulle efa ela efa tamin'ny taona enina amin'ny 770 nefa niteny zavatra anankiray hoe io ranomasina io de
sarobidy io an'ny taranak'izany zanak'olombelona ary mety io anisan'ny fototra mpiady ny zanak'olombelona satria misy arenao fampandrosona ho an'ny ty taranak'olombelona ty io arena io jereo fa tamin'izany fotoana zany tamin'ny taonjato faharoapolo zany ka raha varimbariny eto sika dia araka ilazaiko teo a ny lasan'ny olona moa zany efa tsy fidiny mbola ho alain'ny olona koa ny kely mananatsika raha tsy haitsika mitazona azy a ka manana andraikitra lehibe za tsy miteny hoe izay ihany ny tena lara-pahamehana fa anisany goavana io mety baiko ny rehetrarehetra rehefa matanjaka ny anao amin'ny lafiny anankiray izay efa sarobidy be ny ranomasina io manaraka ho azy ny sisa misy ny karazana hoe oabolana na zavatra nylazainy ny mpanoratra malaza anankiray izay milaza hoe ny fiarovam-pirenena dia zavatra saropady loatra ka tsy tokony apetraka amin'ny ampelantanany foloanday ihany tsy tokony apetraka amin'ny ampelantanany foloanday ihany zay no mahatonga manamafy ny zavatra nyvoalazany amiraly fa anjara asany tsirairay io anjara asany daholo be manandraikitra an'izany ny ao anatin'ny fitaizana amin'ny lafomaro ny ministère ny éducation nationale any amin'ny sekolo ambaratonga voalohany any dia efa tokony ampianarina n'izany fitiavan-tanindrazana zany éducation civique ny civisme manandraikitra lehibe amin'izany koa ny fiangonana satria eo anatin'ny dity folo dia mazava hoe aza mamono olona aza mangalatra manampy any fitandra filaminana anatin'ny foloandady olo zany mananjara lehibe amin'izany ny fiangonana any am-piangonana isaky ny sabotsy na isaka lahady dia efa tokony hianatra an'izany no vahoaka fifampitaizana le fiarovam-pirenena le défense misy natao culture de la défense tokony hafantatra an'izany no vahoaka satria foloandany malagasy iny ka ny mpandohetra malagasy iny no mandony karamanay ohatra manazoa lala mikasika amin'ny foloanda zany ny vahoaka tsy vitany hoe manazo fa tokony hafantatra ny hoe inona ny anjara asa ary inona ny tokony hanampiana le foloanda satria volany ihany no andoavana ny karamanay no andoavana fitaovana ho anay zay indrindra général Rakotomirina tiako anontaniana kely ianao eo amin'ity resaka hoe fampitaovana ty matetika moa tsika dia miandro foana hoe fanampiana viatsy mahazo sambo ataoko hoe anaky telo na efatra dia fanampiana viaroa ny azahoantsika fiaramanidina na azahoantsika basy entina miady amin'ireo fahavalo tiako anontaniana anao zany général Rakotomirina hoe ahoana zany fomba amovy avy any amin'ny vahoaka mila an'izay fiarah-mientan'izay ny afatsika manamafy an'le hoe fampitaovana ny foloalinda malagasy tsy hoe avy any amin'ny vahoaka ihany fa tena io resaka fiarovam-pirenena io zany dia tokony isy lahadinika ngezabe ho ataon'ny firenena ray manontolo mihitsy satria le fiarovam-pirenena ny tsy hoe ny miaramila mitazona basy fa le fiarovam-pirenena dia malalaka be izy io ny fiarovana eo ny fiarovana ataon'ny miaramila eo ny fiarovana ny rem-pirenena eo ny fiarovana ara-teokarena eo ny fiarovana ara-kolotsaina eo ny fiarovana ny tontolo enana zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiarovana io daholo ka ny fiarovana dia no antoko ny taranaka faramantimby 100 taona anyarina any ny firenena mahay mametraka tsara ny paikady momban'ny fiarovana ny no firenena anisan'ny matanjaka sy miezaka no mampiadana ny olona ao anatiny tsy tena mbola manana ny ole toetrainam-piarovana io tsika araka ny teny amin'ny général Lumaine teo culture de défense izany tokony hidodiatsika amin'izao fotoana zao fa raha ohatra ka misy zany rehetrarehetra zany ka mandeha tsara ary fantatsika hoe inona daholo ny lafiny rehetra ao anatin'izay fiarovana zay moramora ho an'ny tompony andraikitra rehetra ny hery velona eto amin'ny firenena ny vahoaka no resy lahatra hoe aizy zao kaiky anylainay ty fiarovana ty asiko maka tsika matry maka fampitahy any
maro ny teny rehefa mandehandeha ianao dia mipetraka ny teny hoe ka i Maorisy raha tsy manana tafika voaro dia tiako ny misaritra ansaitsika fa i Maorisy ane a zay ny azo ny mety aminy dia nosy Maorisy io satria zao izy ny olona ao aminy a misy créole maro mety isy karana izy manana ny reo ny olona avy any raha ohatra misy olana any aminy a ny enty tsy andeha anary azany mihitsy a zany eny zany efa manana eto hoe marine de haute mer vetivety izy dia tonga ny iaro ny taranany any Maorisy izy a eo ambaniny a misy any lareny eo ao ny tafika frantsay eo amboniny a efa neniny amerikana de Gaulle Garcia iry alavidavitra tsimotsimo ery a io mayoty a mbola misy détachement amin'ny tafika frantsay izy zany a manana corps de défense any amin'ny firenena ireny de tsy de ilay intsony zany hoe izy no hoe ahoana ny anakana ny tafika satria zay ny azo mipaikady a mety aminy fa itsika araky ny teneniko tao hoe itsika manana harena na ato anatiny zany manana harena na any any anaty ranomasina ny amina kibon'ny tany 592 kilomètre carré ny velaran-tanytsika matapotsisany zone économique exclusive atsika aiza daholy a fomba anaovantsika an'izany tsika tsy hoe manana fifanarahana ara-piarovana amin'ny olona fa fifanarahana accord de partenariat misy a amin'ny firenena nyvela fa tsy misy accord de défense dikan'izany zany tsy maintsy miaro tenatsika ary ny fiarovatenatsika tsy hoe ho an'ny androany any fa ho an'ny taranaka faramandimby faran'izay tsotra fotony raha tsy mahay miaro ny teny pirenetsika io angentsika fa ao anatin'ny fiarovana zany a ahoana moa zany tsika faka 10 rondrato taona any nefa ny olona am'izao fotoana zao efa misodisody miao ao aiza ny nanana ny arenan'ity firenena ty tsy misy niraharaha zany de rehefa tsy hainao ny teny taninao tsy misy niraharaha zany raha am'izao fotoana zao indrindrindrindra am'izao resaka hoe efa mandeha amina resaka hoe gouvernance mondiale sy mondialisation zao mananam-pinakely oui manam-pinakely a za hoe ny fitiava-tanindrazana no fitaovam-piadiana isan'ny tsara indrindra raha ohatra ka misy tantsahany akaiky ny faritra ny Diana na faritra ny Savay anaty ala izy mamboly vany efa anaty ala ao ihany koa mahita olona manapaka ala bois de rose raha manana fitiava-tanindrazana izy a na nahazo vola izy na tsy nahazo vola raha tena tia tanindrazana izy a de mampilaza ny manam-pahefana na zandary io na lehibe ny faritra sy ny sisa hoe misy manapaka bois de rose de tratrany le mpamatika tanindrazana tratra le mpanodikodina ny arem-pirenena tsy maka ohatra lafitra am'zany fa ny tantarany ny tafika eran'izao tontolo zao de milaza an'izay nanambohatra nanafika ny Vietnam ane ny frantsay resita ny Dien Bien Phu nanambohatra trany ny amerikana miaraka amin'ny fitaovana mahevaky manara-penitra fa tsy nandresy ny vietnamiana ane no ninona fitiava-tanindrazana le miaramila vietnamiana tamin'izany fotoana zany amin'ny andro mazava tantsa mpamboly vary sady pitsikilo tsikilo ony iny fa misy camion fitaovam-piadiana amerikana mandeha milalana amin'ny alina izy a lasa mpiadanatakata noho ny fitiava-tanindrazana de tsy resy tokoa ny firenena matanjaka ohatrany frantsay sy ny amerikana manafika azy tsy mandresy azy noho ny fitiava-tanindrazana zay no mba angatanantsika amin'ny vahoaka tsy raray avy le fitiava-tanindrazana de tena ilaitsika ary loha hevitritsika am'ty fankarazana ny 5 taona ny verenany fahaleovatenantsika de fitiava-tanindrazana fihavanana antoky ny fampandrosoana mbola misy anam-pinakely azafady andriko ankely an'izay le resaka hoe fitaovana fampitaovana moa resantsika toera tsy diso
tokony faharimbona mihitsy zany ny herivelona rehetrarehetra eto amin'ny firenena amin'ny resaka fampitaovana raha ny foloalindany resahana mba hahafahany manao an'le andraikiny fa tsy afaky ny antehitra foany tsika zany amin'ny avy an'ny dilam-bato ny avy an'ny dilam-bato araky ny voalaza teo tsy anampy anao hoe izy mihitsy no anome ny fitaovanao rehetrarehetra ilainao amin'ny fanaovana ny fiarovanao na ny fampandroana firenena fa mila ianao mihitsy ianao tompon'le tanindrazana no tokony raikitra isatsikajiny no miezaka amin'ny faharimona anome zay fampitaovana zay mba hahafahana manjary lasa mifanometsiny mantsy rehefa malaky mihitsy ny fanomezantsiny ny foloalindà rehefa tsy mahavita ny asany izy no tsy fampiny fitaovana na tsy fampiny olona fa tokony atsapa ny vahoaka ray manontolo hoe misy andraikiny koa misy na ny fikarohany zany na ny zay mety adidy rehetrarehetra ahafahana makany amin'izany fampitaovana zany fa io nge no atahoran'ny olona atsika fomba filazako matetika zay hoe tokony ijorotsika amin'ny atsika hoe inona mba hananatsika inona ny zatra avy aty amintsika mihitsy fa tsy hoe raisiko ohatra am'izay zao ny sekoly za zao any tena manaroatra amiteny an'izay eto io le sekoly fanofana manam-boninahitra ao Antsirabe io zany atsika io tokony irery amin'io zany zay olona mivoaka tao satria ny fanananao sekoly ohatran'ireny ange no atahoran'ny olona anao rehefa tena mivoaka avy eo amin'ny sekolinao ianao ka mampiseho fa mahavita azy ianao zay no atahoran'ny olona avy any ivelany fa tsy hoe no nivoaka tany Akoetkidan na tany Brest na zay toerana rehetrarehetra nahafahana niofana za tsy miteny hoe ratsy ny mivoaka tsy maintsy mifandray amin'olo tsika tsy maintsy mandefa mpianatra tsika zay fifandraisana tsy maintsy atao zay fa ny toe-tsaina zany tiako ananan'ny olona ny Madagasikara ny tanora malagasy ny mpiray tanindrazana de hoe mba mirearea amin'ny ianao mbola tsy tena hoe école navale école de l'air école de guerre zay mbola tsisy eto fa ny fanananao andreo ny fampisehonao fa mahavita azy ianao anatin'izay fanananao zay no atahoran'ny olona anao fa tsy ny fampisehonao hoe zany atra tany amin'ny sekolinareo tany États-Unis na tany Frantsa na tany Europa na tany Chine tsisy faly izy menao an'izay eo fa rehefa tsy ambadika azy izy mety menao ihany hoe mbola ambany be ny toe-tsain'le rangahy na ty ramatoa ty ka zay ny tiako ararotiny eto hoe tokony ezaky tsika anana ny tsika anatsara ny tsika fa tsy antehitra foana ny avy any dilam-bato indrindrindra amin'ny fampitaovana iny ary mamaraparana amin'ny fandarantsika zao mitindra mitoraka tegna sady mametraka ny afatra ho an'ny mpijeritsika sy ny vahoaka malagasy amin'ity androany ity nareo meko fotoana 3 minitra tsirairay hafa ao anatin'izany any koa de sady mametraka fanontaniana ray ihany hoe aiza hoaiza moa zany ny hoaviny ty hoe tafika malagasy ny hoaviny firenena malagasy ny foloalina malagasy raha ny marimarina kokoa ya eto ampamarana moa zany dia raisiko moa zany ny mbola eo moa izy roa lahy ametraka ny zay mety ho afany fa ny voaloha ohatran'ny tany ampiandohana ihany mbola manana ny lanjany tokoa zany hoe foloalindà zany eto Madagasikara zay aloha zatra anankiray tsy azo idivirana mety betsaka ny manatsatso mety betsaka ny manometsiny mety tsy mahalala na tsy fitiavana kitsiran'izao an'le tafika sy ny zandary fa ny zava-misy dia mbola ilain'ny firenena ny foloalindà mba tsy ilazako fotsiny hoe rehefa misy zavatra mavesatra eto amin'ny firenena de tsy maintsy mandray anjara ny foloalindà manampy ny herivelona zay milan'izany na ny ministera milan'izany na ny départementa milan'izany raisiko ohatra fotsiny zao lay zavatra nitranga ny ainatsika teny resaka tondradrano resaka fahavoazana ara-boajanahary salamy reny de tsy maintsy mandray anjara ny foloalindà na ankolaka na mivantana amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy resaka zavatra be deabe fa hery velona azo ampiasaina foana ny foloalindà fa tsy hoe natao foana hoe andeha anao zavatra mavesatra andrinan'iza na iza fa ilaina ny foloalindà satria fitaovana anankiray izy rehefa tsy miady ny foloalindà rehefa tsy any ambavahady ny foloalindà sarotra no miteny hoe tsisy ilana azy profo a zay misy ilana azy foana ny foloalindà amin'ny fotoana tsy siny gidragidra na ny ady misy ilana azy foana ny foloalindà azo ampiasaina foana io
moa filoham-pirenena zay voalaza teo hoe filoha faratampony foloalonda afaka mampiasa azy amin'ny fomba azo ara-dalàna amin'ny fomba rehetra ampandrosoana na tratry ny fahaterenana ny voina dia azo ampiasaina foana io ka amarana ko azy na manokana dia miangavy atsika vahoaka mba tsy de hoe anaratsy be fahatany an'le foloalonda mety misy ny sondray lohatsaha moa zany a tsy lao zan'izay mamarary ny fomba fiteny ndray matory tsy ndray mifo fa tsy reny akory no ndeha atao hoe anaratsiana na anaovana tsinitsina ny foloalonda fa atsika mianakavy io a de mbola mila ny fakairezana avy any avoaka ray manontolo raha tena samy tia tanindrazana matetika moa izahay no mampiasa an'le hoe ho an'ny tanindrazana fa ny tena marina nge na sivily ianao na miaramily ianao na mpanao gazety ianao a de ho an'ny tanindrazana daholo ny tena marina fa zay moa zany ny tena ampiasaina ho anay a mba tsy mba tonga anay mba hijoro foana tsy hanadino an'izay fa nizaniza zany rehefa matsapy izy hoe manana tanindrazana ohatran'ny Madagasikara de tokony zay no ao-tsainy hoe ho an'ny tanindrazana nge no atao eto fa tsy ho aniza akory ho an'ny taranaka sy ho an'ny ho avy ny tia nosondrazana ity. Ina ry zany ndray fitenenanao manaraka ny général Lemin oui ny isan'ny teny farany zany a miaina atsika ohatra ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny Madagasikara de efa fantatsika ny fatiantoka be da be ho an'ny firenena no fitokonana ny mpiasa ny ao amin'ny Madagasikara izahay amin'ny satanay a tsy manana zany zo hitokona zay tsy manana zo zany droit de grève zany tsy manana zay noho niny noho ny fitiava-tanindrazana fa azo eritreretana ho an'le olona mitabataba hoe mpihina volam-bahoaka fotsiny ny foloalinda sy ny sisa azo sainsaina ve raha ohatra zay reto anatin'ny foloalinda ny grève herinandro ray volana inona zavatra iseo iza ny ambina ny volamenanao sy ny fanananao any tranonao any inona nanjoanao rehefa misy anafika anao ongatra ny tala ny assurance ane amin'ny tomobile sy amin'ny trano ane ka mahatsapy ianao ilaina le assurance rehefa miseho le lozy fa rehefa tsy miseho le lozy na tsy andoro assurance ianao amin'ny tomobile de ohatrany hoe mandeha ho azy fa rehefa miseho le izy misy maty ianao maratra mafy aika ilaina ihany le assurance aika ilaina ihany le foloan-da tsy mihina volam-bahoaka le foloan-da ka tena any vo mahatsapa zany ny olona matetika vo mahatsapa ka ny afatra de omle fitiava-tanindrazana ihany hoy za tamin'ny voalohany hoe rehefa mifona le firenena de nisy ny filoha-pirenena nisy ny foloan-da nisy ny hira-pirenena nisy sainam-pirenena le hira-pirenena atsika de manja be tsara be areo ny tarafana hoe tokony ho tia tanindrazana ny malagasy na ny tonony a na ny loha hevitra fotsiny hitanindrazana malala o Madagasikara soa tsy irana fotsiny zany le hira-pirenentsika io a fa tokony isainsainana tsara pitirina anatin'ny saina fa be da be ny voalazan'io hira-pirenena malagasy io ka de mampirisika ny vahoaka malagasy ankalaza ao anatin'ny fahendrena ny tsingeritaona fa 5 taona ny iverena ny fahaleovan-tenatsika misaotra ny jery ny fahitalavitry ny matv ny enanay hatramin'ny farany iny ary dia marina ny teny zany ny général Rakotonirina Théophile misaotra monsieur Marc voalohany indrindra aloha de le fotoana hatran'izao moa zany le satsy valapatra eto ary ny dinidinika sy ny zavatra tiana horesahana de maro nefa ny fotoana moa manapetra izy rola namako reto moa efa nitoditra tany amin'ny vahoaka sy ny firenena de mba hitoditra kely any amin'ny foloalinda sy ireo miaramila sy zandary a maro nisa
be deaibe erany Madagasikara zay manao ny endritry ny zavatra ao anatin'ny tsy mitandro asasarana eo amin'ny fanaovana ny adidiny sy ny andraikiny fa teo moa fananatsitika aloha tany voalohany hoe misy ihany le ohatran'izao misy ihany le ohatran'izao dia tiako hisarihana ny saina dia ho an'ireny misy zavatra efa nahazo atsika taloha nisy indrindrandrindra tamin'ny rosolorivo nisy koa tamin'ny sivysolorivo sy ny lanaraka dia tokony ahay akalisontsika zalahy dia mahaiza makalisona fa tokony iodina eo amin'ny folo arona ny zavatra ataotsika ary zay ihany ny zavatra maharitra Merci dia misaotra nareo telo miraharaha averiko indray ny amiral Arso Lucien lefitra faharoan'ny Semgam, ny général de brigade Rakotonirina Théophile, directeur des opérations et des renseignements à l'état-major général de l'armée, ary ny général Rasolofo Lumène Fidèle izay chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale. Dia misaotra nareo telo mirahalahy nanaiky nivahininay tamin'ity alina ity. Fanentanana kely. Ya. Afinaritra miaraka tamin'ny Marc Antoine. Ya. Dia zay ihany koa ary no manakatona hatreo ny fandarana resabe tamin'ity alina ity dia manao veloma mandram-piona no sady mirafy fety sambatra ho an'ity fahadimy amby dimampolo taona ny fanehoan-tenany Madagasikara ity. Zay ihany koa no ametrahako ny veloma mandram-piona ho anareo mpijery isa tokantrano amin'ity alarobia ity. Veloma ary tompoko.